Tsy fanjarian-tsakafo faharoapolo amby zato amin'ny telo amby roapolo amby zato i Madagasikara. Mitana laharana faharoapolo amby zato amin'ny firenena miisa telo amby roapolo amby zato i Madagasikara ao amin'ny famantarana momba ny hanoanana maneran-tany dimy amby roapolo sy roa arivo. Dimy amby telopolo faingo valo ny isa azon'i Madagasikara izay mametraka azy ho eo anilan'ny Burundi, Republika Demokratikan'ny Congo, Haiti, Somalia ary Sudan Atsimo sy ny Yemen. Ny androany maraina moa dia nilaza tao anatin'ny pejiny Andriamatoa Fernanzelo mila ravana io OGM lany daty io manomboka anio. Io no fitaovana nampiasain'ny lalatina ampisarahana mpanao gazety hoe Fernanzelo tao anatin'ny pejiny. I Posibesta kosa nilaza fa lany daty androany ilay OGM napetraky lalatina Rakotondrazafy sy ny fitondrana Andry Rajoelina Antery izay natao fitaovana nampizarazarana ny mpanao gazety. Nanao antsoavy moa i Colonel Mikaely ary antsoavy izay nataony moa dia miantso ny hiverenany ZNZ sy ireo mpiasa amin'ny asa andavanandro amin'izay ary hifampiresaka andatabatra boribory amin'izy ireo ihany koa izy raha araka ny antsoavy izay nambarany. Eo anatrehany ny zava-misy eto a Madagasikara moa dia maro ny mametra-panontaniana ny hoe fanonganam-panjakana ve ny zavatra misy ankehitriny ary nanonga-panjakana ve ny miaramila hoy ny fanontaniana izay mipetraka. Namaly izany moa Andriamatoa Colonel Mikaely tsy nanonga-panjakana izahay hoy izy ary nanambara i Colonel Mikaely Randrianirina fa noraisiny izy ireo ny fahefana satria tsy nisy na inona nandeha teto a Madagasikara. Nandray ny andraikitray izahay ary tsy nanonga-panjakana hoy hatrany izy raha nitafa tamin'ny mpanao gazety. Araka ny hita miparitaka ao anatin'ny tambanjotra Facebook moa dia hody antanindrazana ny 15 Oktobra 2024 amin'ny 1:30 ora eny ivato i Colonel Charles Andrianasoavina. Voalohany dia misaotra Zanahary amin'ny fitantanany fatafitany tolona izay raha manana ankehitriny. Faharoa dia miara ora amin'ny havany ireo mahery fokana moa ny ainy nandritra ny tolona ary mirary fasitranana ho an'ny ireo naratra. Fahatelo hoy izy dia ho tonga eny ivato ny alakamisy 15 Oktobra izay amin'ny 1:30 ora antoandro ny tenako ho avy hitondra ny anjara boriky ho an'ny tanindrazana sy ho fanorenana ny fanjakana Hazomanga. Manoloana n'izany moa dia ho tonga eto antanindrazana daholo ny enjana rehetra toy ny Colonel Patrick izay efa tonga eto antoerana, indro koa i Colonel Charles dia ho avy ary Colonel Mikaely moa izay efa teto foana hatrizay. Na zany na tsy zany anefa ny zavatra tsapa ankehitriny dia mangetaheta zavatra hafa mihitsy ny malagasy, mangetaheta fivoarana ary mangetaheta ny rivotra mitsoka vaovao fa andrasantsika ny mety tohiny tantara sy tohiny raharaha. Rehefa avy nilaza ny mikasika ny zavatra izay nozarentsika teo moa isika dia andeha ary sika hivadika kely eny anadrano. 17 Oktobra 2024 ny fametrahana ny fehezam-boninkazo teo amin'ny tsangabaton'ny filoha Philbert Tsiranana sy fananganana ny saim-pirenena malagasy no nanombohana ny fanamarena izany fahatsiarovana ny daty ny fa 17 Oktobra 2027 izany ary nanambara ofisialy tamin'izany fa misandatra amin'ny fahaleovantena i Madagasikara. Ny omaly moa dia nilaza izy ireo fa mandalo ady sarotra ny firenena malagasy ankehitriny mahatsiaro ho voagejany vahoaka malagasy ka tonga maro ny olona mahatsiaro an'ny filoha teo aloha Philbert Tsiranana ary manetra ny mpiray tanindrazana mba hanana ambompo amin'ny fitiavana hiady ho an'ny fanafahana ny tanindrazana hoy ireo fanehoan-kevitry ny olom-pirenena izay leo jadona teny antoerana. Ny zavatra izay tena nahavariana ny andro ny omaly moa dia rehefa nijaly nandritra ny taona maro ny vahoaka malagasy, rehefa nitakaka leo ny fitondrana jadona izay tariny Andry Rajoelina ny vahoaka malagasy dia ny omaly izy ireo no nahazo fandresena. Rehefa avy niady tamin'ny bomba mandatsa-dranomaso izy ireo ary rehefa avy nanohitra ny herisetra rehetra izay mianjady eto amin'ny firenena, indrindra niagitra ny herisetra izay nataon'ny mpitandro ny filaminana sasansasany dia ny omaly dia nandresy ny tolona izay nitanterahany izy ireo. Omaly nefa dia 17 Oktobra 2024. Ny 17 Oktobra 2027 dia iarahantsika mahalala fa nanambarana ofisialy fa misandatra amin'ny fahaleovantena i Madagasikara ka indro mitsiry indray ny fanantenan'ny vahoaka malagasy. Ny mpanara-baovao moa dia mametra-panontaniana ny hoe
fifandrifianjavatra ve ity zava-mitranga ity sa tena hisitraka fahafahana tanteraka i Madagasikara ka hiaina amin'izany tena fahafahana sy fahaleovantena izany. Arantsika e moa ny tena tohony tantara fa ny zavatra tsapa ankehitriny dia le voananana ny vahoaka malagasy ka tsy tia herika ny zavatra boribory intsony.